fanomezana vatsina kohonana na hoe fanomezana lela vola de tiako tsindriana tsara fa tsy midika izay hoe miteraka ny olona lasa hidonana am-pôna na hiandry fanomezana lavo zao. Ny fanadihadiana sy ny tomban'ezaka rehetra izay natao de nahitana fa tena tosika vatsy ihany ho an'ny fianakaviana mahazo azy, fa ireo fianakaviana ireo de tsy afa-miala amin'ny asa fivelomana zay efa fanaony. Eo zany ny mahazava-dehibe ihany koa an'ilay karazana hetsika ampiarahana amin'ny fizarana an'ilay vola, mesure d'accompagnement hozy izy ny teny frantsay. Le mesure d'accompagnement amin'ny teny frantsay resahantsika io zany dia manome fiofanana, manome fahaiza-manao, mampitombo fahalalàna ary misampana le izy amin'ny lafim-piainana maro, lafy mpamokarana maro. Ampianarinay zany ny olona manao ohatra hoe manao zezika compost, manao jardin potager moa filazantsika azy amin'ny teny frantsay, zany hoe mba mamboly kely eo an-tokotaniny eo, manajary kely ny tanety izy tarika anankiray zany ny atao hoe mesure d'accompagnement. Misy koa fihetsika fototra tokony ataon'ny fianakaviana, tokony atao amin'ny zaza, fisasana tanana, fampiasana lavapiringy, fitondrana ny ankizy atao vaksiny, ho an'ny vehivavy mitondra voka de misy fitsidiana ny tobim-pahasalamana farafahakeliny ny efatra mandritra ny fitondrana ny voka mba ahafahana mijery ny fahasalaman'ny zaza sy ny reny. Betsaka hatramin'ny planning familial, ny resaka fanelanelanana ny fiterahanana, zay no mahalalantsika azy matetika. De zany rehetrarehetra zany hatramin'ny fahazahoana kara-panondro, fahazoana kopian-jaza, zay le atao hoe mesure d'accompagnement na hetsika ampiarahana amin'ilay vatsina kohonana na ilay vatsy fiavota. Dia mantatra, horonan-tsary fohy ny vokarin'ny FID, izarana aloha hevitra samihafa manodidina ny fiahiana mpiarabelona.